Mampiasa ny SMA na ny samy vateo aloha ny tokony tsy voalo sahady ny karamany. Raha rahampirenena afany mitondra, afany mitantana hoy Fidèle Razarapierre. Vaccin fanefitry ny Covid-19 marisika amin'izany ve ny malagasy? Tompoko lahy sy tompoko vavy hankafaliana sy ampitiavana indray ny tsy diako ny tokantranonao amin'ity harivariva ity tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaony sosialy avy hatrany ary no antsika manokatra ny fiarana amin'ity harivariva ity. Ny tokona malona ny toeram-piasany etsy Ampasapito androany ny piasan'ny samby teo aloha izay lasa SMA amin'izao fotoana izao. Antony dia tsy voalo ny karaman'izy ireo ka miteraka izao fitokonana izao. Ireo mpiasa moa dia laza fa tsy hiverina hiasa intsony raha tsy voalo intsony ny karama rehetra izay tsy mbola voalo hatramin'ny androany. Ary ny antsiprian izay eo amin'ny sary sindratsary ny toky raha marolahy. Ny 13 febroary lasa teo dia navadika ao SMA ny orinasa samy vateo aloha izay nandraikitra betsaka indrindra amin'ny fanadiovana sy fandraofana fako eto an-drenivohitra. 12 Mey nitranga sahady ny olana tsy voalohan'ny tompony nandraikitra ny karamandreo mpiasa ka ny tokony izy ireo. Ny atiny mahatonga anay manao an'izao zavatra zao efa 11 angamba androany raha sika mahafantatra tsisy fahampandrinesana tsisy hoe filazana amin'ireo mpiasa reo fa nieritretan'ny lehibe anay zany dia ohatry ny zoro rofina ihany nefa zay mba manana ny zo anay zay magnofa tragno mihinan-kanina zay tegna dia tsy mba misy hoe mba hoe zao zalahy hoe misy fahampahafantarana hoe tena taraka le karamantsika fa efa hitokona ohatr'izao ihany any le bandy zay vo tonga amin'izay le lehibe vo moty hoe andamindamimanay sy ny ohatr'izany nefa le karamanay raha tsy ara-dalàna tsy normal misy zay zao ny ofa-tragno ny entanay zao efa eo tokotany amin'izao tsika nyteny zao fa dia manjanaka efa tsy matoky anay tsony amin'izao hoe matony nareo manao an'izao misy sipanareo any nefa tsy possible misy tokony faravolana ihany ny fandraisanay karama dia le tompo-tragno amin'izao efa tezitra tena fa mandohalika fo misy ko tonga ohatragno da le vadinay efa tsy makasitraka an'izao zavatra zao tsony dia mba niambiny le karamanay 3 volana tao amin'ny samy vady tsy hita sony hoe makaiza na makaiza zay miasa fogna ninina zany zava-misy eto amin'ity Madagasikara ty dia miasa zay nefa tsy mba jerena akory ny zoanay hoe ahoana moa le zon'ireo boakely zao fa dia ohatrany regny sordireny an-dalagny reny zany zay dia mba miangavy an'le fitondram-panjakana zay mba jerevy le samy vay atao Ampasapito fa tena mijaly reo vahoaka reo efa nanao zay dia maly zay ozy tale hoe jerena momba anareo siny le tale dia menapahany anareo tsy le apahany ny apaha-karama ave dia tonga indray ny ariva dia sisy indray fa hoe fagny ny karamanareo dia miandry zay dia mbola sisy indray le karamanay dia li zany ohatrany hoe fa manandalitra anay fotsiny ve li sa ahoana tsy afandroana-kolaka an'ireo bandy reo ve li izy dia le karamanay tao amin'ny samva efa misy 3 volana dia tsy hita hoe nakaiza na nakaiza li izy dia zao indray dia zao indray nitadinao amin'izay karamanay dia vadika SMA dia lasa zay indray mizaka ny ditran'le orinasa tao aloha maty le orinasa tao aloha dia maty miaraka amin'izay ve le tombosoanay tao amin'le samva. Raha teo ampiresana taminay moa ireto mpiasa ireto dia nisy tamin'ireo mpiasa nandalo niaraka tamin'ny sarety nitondra ny entany satria tsy voalohany intsony hofatranony. Izany rehetra zany dia manambara fa tsy hatrany afaratampony tsy hatraty fotony dia misy olana hatrany ny fitantanana ity firenena ity. Manamarina ny nambara teto hatramin'izay fa madinika hatrany no mizaka ny tseran'ny aina no ny tsy fahaizany mpitantana. Vaovaony sosialy izay hatrany dia mbola tsy miravina hatramin'ny androany ny olana misy eo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny komuna Antananarivo renivohitra. Ho an'ity androany ity dia nitafa tamin'ny mpanao gazety indray ireo mpivarotra sasany tetsy be oririka. Diso fanantenana tanteraka izy ireo raha ny fanazavana ary tsy araka ny nampanantenaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Njava-Andriamaefa sy Andry Rakoto Malala. Mbola tsy fantatry ny ankamaroan'ireo mpivarotra mazava ny fotoana isokafan'ilay tsena vaovao etsy be oririka. Mbola eny amoron-dalana araka izany hatreto no ahafahan'izy ireo mivarotra sy mandafo ny entany. Izay raha teo nefa nifanarahan'izy ireo tamin'ny komuna mandra-pahalo raha ny fanazavana.
Tsy izay nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho ireo mpivarotra satria mbola misy hatrany ny fanenjehana azy ireo tsy hivarotra ankalalahana. Ny fampanantenana nataony ben'ny tanàna taminay fa isokatra itseny io manaiky izay tena makasitraka anazy izay amin'izay zavatra izay. Fa zao kosa nefa ny fanarahanay hoe izay tsy tokony hiala amin'ny plasy hipetrahanay raha tsy misokatra itseny io. Dia nefa tompoka arakaraka ny zava-misy tamin'ny zomazo izay mena tampoka hoe tonga dia hoe tsy mahazo hivarotanareo amin'io sisin-dalana io fa misy lehibe miteny fa tsy mahazo hivarotana. Dia izay zany ho aiza tompoko nefa fotoana kely efa trano sisa mba anangonanay sakafo hoaninay hohanina sabotsy sy lahady efa mena tsy mahazo hivarotana alarobia izay efa tsy mahazo mivarotra satria fangaro le confection. Dia efa trandro kely sisa mba melomanay vady aman-janakay nefa dia izao tsy avela mivarotra. Dia izay zany tompoko mba angatanay hoe aloha izay mba hivarotra aloha mandra-pisokatry ny tsena fa tsy hitanay izay toerana hivarotanay ho aiza ary izay ny sisin-dalana rehetra efa fe mpivarotra. Dia izay zany ho aiza dia mivarotra eto izay mitazitazana eto dia ohatrany hoe tena mitapika ny sotroaka any ambavanay zany ilay satria be da be izay no mivelona eto. Dia tsy hitanay izay atao dia izao ahilikiliko ny fivondronana ohatra izao hoe ny lehibe ny maniraka anazy fa tsy mahazo mivarotra hono izay hita amin'ny defa an-tsena. Dia izay tompoko mba fitarainanay hoe aloha izay mba hivarotra mandra-pisokatry ny tsena. Izay aloha dia tena malahelo satria izao no tena zavatra mampalahelo anay tsy afaka mikarama mihitsy izay. Nefa le confinement efa irahantsika malala, ny vola tsy maintsy ilaina efa lefa nitany sainy teo. Dia diso fanantenana zany izay hoe tsy miala eo nareo mandra-pavita ny tsena io nefa tonga amin'ny fotoana ahiliky izay. Izay na mitazotazonareo dia tsy afaka mitazona fa tonga dia roasin'le re fivondronan'le ry ambavahady rery re mpiasan'ny commune reo. Dia mitana ao amin'izareo izay dia hoe baiko avy any amboniny anay fa tsisy ninazonay atao fampiresaka ny tany amboniny nefa izay tsy nahazo alanana ihany koa. Dia diso fanantenana tena sady tena malahelo hoe maninona ny sasany mahazo mivarotra dia izay tsy mahazo mivarotra nefa samy amoron-dalana ihany. Renim-pianakaviana maromaro mamela ankohonana manana diditra ndraiky fa raha mba matsiaro tena hoe manana ankohonana zany zareo ambony ao dia tokony hamaly ny entaentanay aingana satria zahay raha nisy raha fanampiana tsy mba nisitraka ny fanampiana zahay fa niady teto foana nisy ny confinement mivarotra tety foana tsy nahazo fanampiana tarisy fa niezaka hoe mitady ho anay manokana zany tsy dongitonginay an'ilay fanampiana avany. Dia izay kosa vera hoe mitady amin'ny tena herim-ponay dia sakasakanana ohatrao dia lasa ohatry mampalahelo zany le izy. Izay zany mba etaitaponay hoe raha tena mitsinjo ny vahoaka maro ny fitondrana io sy ny tena mitako mangarahara tokony hamela majinika hikarama hitady vola. Tapidalaka le tanteraka araka izany ireto mpivarotra ireto ka manao antsova amin'ny mpitondra fanjakana. Inona ary no tena olana amin'ny tsena ny bioririka io? Marihana fa ny volana febroary no niazakazana ny fitokanana azy. Nanao angaredona ny teo anivon'ny faritra sy ny komina Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo mpandraraha. Nisy mihitsy aza ny minisitra tonga nandritra ny fitokanana ity tsena ity. Hatramin'izao dia mbola tsy misokatra kanefa nambara tamin'izany fa ny amiana tamin'io tsena io dia miditra ao aminy mpivarotra amoron-dalana. Efa vita hatramin'ny fanisana an'ireo mpivarotra ary nivoatra tamin'izany fa miisa 570 izy ireo no miditra ao anatin'io tsena lehibe rihana telo io. Nisy mihitsy aza ny fizarana alahara natao amin'ny kianja mitafony Mahamasina ary natao atsapaka ny toerana asiana ireo mpivarotra. Mifampiankina mitetika satraina taonina moa ny famindranana ireo mpivarotra ireo. Rehefa madio i Beoririka dia mirosa mitetika asa fa misatra aloha izany amin'izao. Ny zava-misy ankehitriny dia ny mpivarotra indray no tsy tapa-kevitra. Ny tsena raha teo koa moa tsy tapa-kevitra. Nanambara moa ireo tompon'andraikitra fa mbola natamehana ara-pahasalamana isika kanefa matony zavatra ireny no tokanana dia efa vonona ampiasaina izany fa eto amintsika dia toa jerijerena fotsiny ihany. Fampitantana toeram-pisakafoana iray no mitaraina vokatry ny filazana fa hoesorina eo amin'ny toerany no ny fandravana ny kianja munisipaly ny Toamasina izay kasainy mpitondra fanjakana avadika amin'ny endriny hafa. Nampiantso mpanao gazety tao Toamasina malona izany ny tompon'andraikitra ao amin'ity toeram-pisakafoanana voalaza ity. Omaly Alatsinainy moa no nitondrany izany fitarainana izany. Arao ny fanidadiana nataony namana mpanao gazety MBS any Toamasina. Toeram-pisakafoana iray manakaiky ny kianja munisipaly ny Toamasina izay fantatra fa ho avadika gymnase Gouvaira ity no voalaza fa hoesorina tsy misy atakandro na dia efa nahavita fifanarahana taonany maro teo amin'ny fiadidin'ny tanànan'ny Toamasina aza ny tompony izany. Nanomboka tamin'ny taona 2012 izany fifanarahana izany ary aritra mandritra ny 20 taona kanefa izao voahitsakitsaka izao. Orinasa malagasy ahitana mpiasa manodidina 400 samy mamelombady aman-janaka ity mizongozona amin'ny toerana ity ka velotaraina ireo mpiasa manoloana ny zava-misy. Fa hoe miala tsitsy atakandro nareo raha pitso azoma itaratasy io anefa tamin'ny lakamisy amin'ny 5 miaraka amin'ny fitaovana rehetra tonga tamin'ny efa tsy voaza tsony zany ny
lafiny araka lalàna efa nangataka zay hoe aemory aloha i zavatra malahelo zay mba tokony omeny fanjakana ihany mba jereny ihany reto mpiasanay madinika reto mbola misy zazakely sasany mianatra am'izao confinement zao amena ara-pahasalamana zao iravana tsisy tatakandro ny contrat nataonay nefa de voajanay ara-dalàna satria ny bay voaefanay santaona fa maninona izay natao an'izao faharoan'izay raha naka autorisation d'ouverture ane zay nandeha tany ange mahazo avalina ny ministère de la jeunesse et sport zay de misy mahazo avalina amin'ny ministère ny tourisme zay vao mahanome ny commune urbaine fa naninona de tonga de tany amin'ny commune urbaine izy rery nanapaka an'izay. Nilaza ny mpanolotsaina ny tanàna Toamasina iray fa vokatry ny tsy fahampian'ny fanazavana avy tamin'ny tompon'andraikitry ny tetikasa no nahatonga ny fisian'ny fandinian'izy ireo indroa miataona ity tetikasa ity ary niteraka tsy fidy vinkevitra teo amin'ny vahoaka ny Toamasina. Indroa ny antaona zany ny fampandaniana n'ilay asa tamin'ny voalohany zany raha ny fandinihako anazy tsy ampy le fanazavana nomeny ny tompon'andraikitra zay nitondra n'le tetikasa teo anivon'izay ekipan'ny mpanolotsaina munisipaly zay tsara tsy aivra fa ny stade municipal zany dia patrimoine ny commune urbaine ny Toamasina dia zay nanisany antony tonga n'le hoe ny fampiarana tamin'ny conseil municipal zany ny fanatanterahana n'ilay tetikasa. Araka ny loharanom-baovao azy io atoandro io moa dia nampiantso an'ireo mpitantana nyity toeram-pisakafoana ity ny avy eo anivo ny fiadidin'ny tanàna ny Toamasina andrasana araka izany mety votoatiny izay fihaonana izay. Fa mbola mitoy kosa ny ady tany eo amin'ny mpandova sy ny orinasa antserasera iray tany 30 hektara moa ity fahalalana eny anivon'ny fitsarana ity ka nisy indray androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo mpandova teny antoerana arao no fanadidina eo amin'ny rindran-tsary ny toky Ramarla. Mbola miajandrony tady eo am-pandova sy ny orinasa antserasera iray efa 20 taona mahery izay tany mirefy 30 hektara ity nampifanolana androtota ity nagaga de vao maraina de fa niatrana teny antoerana sady ny mpitandro filaminana raha vao naheno fa anao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireto mpandova miaraka misolo vavany ireto ny misolo vava moa dia nanambara fa tsy rariny zava-misy miatra amin'reto mpandova ireto. Maromaro midingana efa nilalovana zany fa amin'izao fotoana izao zany dia ohatrany tena mitrotra mihitsy ny tompon-tany amin'izao fotoana izao le malagasy tompon-tanindrazana tompon'le fasan-drazana eto satria efa ratsaronao tsara ratsaronareo tsara efa nisy didim-pitsarana eo ordonnance de référé à bref télé efa hoe nampitrotra ny tompon-tany ireo tamin'ny voalohany satria nanafoana an'le titre 270 nisan'ny titre nifoanana tamin'izany tompon-tany io dia tonga tany amin'ny cour d'appel kosa nefany dia isoran'Andriamanitra fa mba mifoana amin'ny cour d'appel iny didim-pitsarana ady maika référé à bref télé iny mba nandresy zany ny hérité satria hitany cour d'appel fa tsy ao anatin'ny fahefa-pitsaran'ny ady maika dia maika ny fanafoanana zany boky tany zany na titre foncier izany dia inona no nitranga indray mahatonga an'izao fitroarany hérité ny tompon-tany izao indray namerina indray ny orinasa telma fitoriana an'ny hérité hoe ho foanana ihany indray le titre zany inona ny didim-pitsarana mivoaka première instance homologué lay didim-pitsarana ordonnance de référé à bref télé efa mifoana ny cour d'appel dia ny homologué ny première instance indray tsy dia misy lan'izany loatra ny anatin'ny lalàna ary tsy azo atao mihitsy zany hoe didy efa mifoana ny cour d'appel dia homologué ny première instance dia rehefa ny homologué ny première instance dia nahazo titre ny telma amin'izao fotoana izao première instance zay mbola mandeha amin'ny appel zao efa nandeha tamin'ny daty teo ny appel 24 avril dia renvoyé le izy dia nahazo titre izy dia mangataka permis de construire fa nasiany prénotation mbola nahazo ihany izy le permis de construire eto amin'ity tany ity nefa tany mbola miady zany. Effet rétroactif izay no azo ilazana zava-misy sy miatra amin'reto fianakaviana ireto hoy ireo mpandova. Izy ireo izay nanisingizina fa manana taratasy ara-dalàna ary anisany nanazary ity toerana ity ny ray aman-dren'izy ireo. Mbola hita eto amin'ity tany mampifanolana ity ihany koa mantsy
ny fahasandrazan'izy ireo raha ny fanazavana. Tsy ara-dalàna araka izany ny ataon'ny orinasa tserasera io hoy ireo mpandova. Rina ary zay ny iantsoantsona raha mbola misy ny ikekikana hoe mikiky impiry tsaraina ty tany ty. Mandresy any impile dia mandresy eo amin'ny cour de cassation dia miverina indray aty ambany mbola misy an'izany ve lalàna. Raha misy ny lalàna dia manaova lalàna ny solombavam-bahoaka fa ny tany dia azo tsaraina 900 tokony hametraka zay ny solombavam-bahoaka hoe anao lalàntsika dia ho tsaraina foana ny tany na mandresy ary ny gasikely madinika. Ka anisa ny tany any malagasy ve sa ny vahiny. Dia apetrao lalàna zay dia apetraka any fitsarana, apetraka any mpitondra rehetrarehetra. Zay ngamba ny tianay angatana fa mbola mangataka zany zay ny fitondram-panjakana hoe jereo akaiky tompoko ty tany ty. Fefa tsirariny 20 taona 20 taona nanaovana an'ity zany. Mandresy any faratapony midina mahazo titre. Indrony zay nahazo titre. Raha fitaraina mpandova ireto hatrany dia manahy izy ireo amety sy ny lavatanana ao anatin'ny fitsarana. Miantso ny tompon'andraikitra isatsokajiny izy ireo hijery akaiky momba izao raha izao. Raha niezaka ny tadiny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa tserasera voatonona moa izahay dia tsy nisy afaka nanome vaovao anay. Vaovaony sosialy izay hatrany dia mampiteny moana ny faratsindalana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Toy ity amin'ny 17 hektara akaiky ny koma ity izao dia fotaka mandrevo no enan'ireo mpampiasa lalana. Toy ireny eny ambanivohitra be ireny mihitsy ny zava-mitranga eny an-toerana ho ireo mpampiasa lalana. Raha ny fanidetiana nataony Zavandriamahefa teo amin'ny sary Sindratsariny Andry Rakoto Malala. Tsy any ambanivohitra isika fa eto andrenivohitra ihany. Toy izao ny zava-misy eto amin'ny 67 hektara akaiky ny koma. Simba tanteraka ny lalana, fotaka, rano maloto, fofona maimbo. Ianan'ireo mponina sy mpivarotra eto amin'ny manodidina avokoa izany. Misy ihany ny fanamboarana ataon'ireo tompon'andraikitra hoy ireo mponina eny amin'ny manodidina, kanefa tany no hanotofan'izy ireo ny lalana. Vao misy anefa ny rotsakorana dia toy izao ny zava-misy. Ny leo amin'ny asan'ny be ny tanàna zany hitako any amin'ilay mpivarotra izy mananana mesista kokoa. Kanefa le lalam-bahoaka ny anatin'le lalana tena hita hoe fampandrosoana eto Antananarivo. Raha metsy an'ity amin'ny 67 ty zao tsy nany ambanivohitra tsara mbola tsaratsara kokoa raha ohatrany ty. Zao polisy ohatran'le mandomando kely teo zao izy zao hitanareo farany tsara zao lalana zao. Fa raha hoe misy mandomando kely to dia tsy azo ale mihitsy aty. Tonga dia mitady lalana hafa ianao fa pitana amin'ny be ny tanàna zany mba jereo le aty amin'ny 67. Ity any zao nareo mahita aty fa raha mba mandeha kosa nareo zao mandosondoso any aloha kely aty amin'ny ezary zany le ary amin'ny mitsofoka le makany amin'ny parking iny mbola ratsy noho izao koa ny amin'ity. Ty zany efa ela ty tsisy fanambarana le eto amin'ity amiko amin'ity. Tsisy fanambarana mihitsy zany eto amin'ity lalana ity dia izay mpivarotra mifanambatra vola aniliana le izy satria raha ho avela eo io tany io dia lazain'olona fa fitoram-pako eto dia asiana anarian'olona fako eto aminay eto dia izay no nanambatra vola anakaraman'io olona io. Misy any zany fitarana ny taonay dia io zany ny hitan'ny vahaolana hoe tany ngamba zany ny hitan'ny vahaolana tamin'io. Tsy mety aminay mihitsy satria raha tonga ny hafanana mafana ny andro dia miteraka vovoka io dia aty aminay daholo. Avy ny orana dia fotaka be ohatra ny any aminay reny 44 reto. Ohatra ny any Manalalondo mihitsika, ny any ambanivohitra tena ratsy. Efa ela mihitsy iny teo tokony isy fanamboarana io zany tena marina fa tsisy miraharaha le izy dia otrele tsy mety mihitsy ohatra ny any ambanivohitra. Lalana andrenivohitra tsisy tokony ho lala tany zay fotsiny. Any ambanivohitra ny ohatra zao. Tsika nefa centre. Ratsaivina nanambara ny filoha Rajoelina ny farany nandro lasa teo tany Ambovombe Androy fa tsy maintsy mahavita manamboatra lalana hatramin'ny 200 kilometatra isaky ny faritra ireo gouvernoura. Tsara ny hoe anamboatra fa kosa mba haritra ve? Foto-dravitra sa maharitra no ilaina fa tsy be tatoko. Tsy fandaniam-bola mpanjakana fotsiny ihany ve raha atao mamakesiko totoa ny asa fa tsy manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Toy ny tetsy amin'ny 67 hektara akaikin'ny Niavana. Simba sady ny lalana nefa dia anisan'ny faritra niteraka fitohanana lavareny nandritra amin'ny farany taona. Etsakilany koa raha anamboatra ny fanjakana dia tokony atao haingana satria anatin'ny vanim-potoana andririna no tsara raha manomboka ny asa fa tsy andrasana fahavaratra. Tsara manamarika fa ireo mpiasa misehatra amin'ny asa vaventy nandritra ny Covid-19 andehany voalohany dia nahazo ny asa. Maro no ny andrana fa isy ny fanamboaran-dalana nandritra ireny fihiboana ireny satria voafetra ny fiara afaka ny asa. Tamin'ny andron'ny Filomary Karavalomanana aloha dia nisan'ny tena nampisongadina azy ny fanamboaran-dalana maharitra. Ny rehefa ray alina kilometatra latsaka kely moa ny lalana vita ny nandritra ny vanim-potoana nitondrany.
Fandeha tantera aminao indray ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny andron'ny omaly izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity 14h ny antsipriany mikasika izay. Araka ny saranisa nivoaka omaly dia niampy 720 amby indray ireo olona vaovao mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny omaly. Teto amin'ny faritra Analamanga-trany no nahitana tranga betsaka indrindra tamin'izany izay nahitana marary vaovao 10 amby 100. Manarakaraka azy kosa ny amin'ny faritra Vakanakaratra izay nisy tranga vaovao 30. Eo amin'ny laharana fahatelo kosa ny misy ny faritra Matsatram-bony izay nisy tranga 30. Telo ny trangam-pahafatesany kasambany no tsy nahitana olona matin'ity valanaretina ity teto amin'ny faritra Analamanga. Tany amin'ny faritra Sava Atsinanana ary Menabe nisy ireo trangam-pahafatesana ireo araka ny tatitra trany. Mitotaly 750 ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ka ny 420 amin'izy ireo no anatin'ny tranga misy fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Fa efa miroso amin'ny fanaovam-vaksiny isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vaksiny avy amin'ilay tetikasa Covax moa izany. Fa toy ny ahoana ary ny fandraisan'ny olon-tsotra ity vaksiny ity marisika amin'ny fanaovana izany ve ny olona. Toy izao indrindra ary ny faneho-kevitry olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay Jessica Miray teo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Atao ahoana tokoa moa tsy hiahiahy amin'ity vaksiny tonga eto Madagasikara ity? Na ny filoham-pirenena na ny ministra ny serasera aza ny laza fa tsy nazoto tamin'ny fampitirana vaksina avy amin'ny alalan'ny inisiative Covax. AstraZeneca mantsy ny vaksiny tao anatin'ny inisiative Covax. Ity vaksiny ity anefa dia be voka-dratsy na effet secondaire toy ny fitrangana aretina hafa hoy ny ministra ny serasera tao anatin'ny fandaharana tsy ho topotra ny miono ny 20 aprily teo tamin'ny televiziona malagasy. Tsy ampy iray volana akory io vaksiny mihitsy anefa ny tonga eto amintsika amin'izao. Miahy ihany olona ary milaza fa tsy hanao io vaksiny io avokoa izahay sendranay. Io zany miankina amin'le vaksiny hoe tena azo antoka ve le vaksiny zany. Hitanay aloha zany ny vokatra avy amin'ny zareo dia rehefa hitanay hoe azo antoka le dia atao fa raha hoe tsy azo antoka le dia ajanona tsy manao. Satria mitovy amin'ny tsy manao ihany ianao tsy zany mitovy amin'ny olona tsy miaro tena ihany ianao zany. Dia inona moa zany tsy manao zany rehefa hoe tsy azo antoka ilay izy. Mbola misalasala zany. Mbola misalasala aloha hatretra zany hoe mbola alaina ny hatretra zany ilay izy atao sa tsy atao. Tsy mbola mahafantatra an'izany izay a. Sady izay koa nge rehefa hoe misy zavatra ohatran'ireny dia mila hoe maka renseignement tsara hoe jerena tsara zany tena fiasan'ilay izy a. Dia zany hoe efa mandeha mpahitaka tsara ny asa hoe tena mety tsara ilay izy ve na tsy mety izay zay vao miditra amin'izany fa tsy tonga dia hoe alao vaksiny ao dia tonga dia adetaitra dia manao daholo zany tsy manao an'izany satria lahatokana ny aina dia tandrovana tsara ilay izy. Misy ohatra mbola tsy vonona mihitsy aloha andeha amin'izao mihitsy aloha ohatra mbola tsy tapa-kevitra an'ilay vaksiny mihitsy aloha hatreto. Ny antony dia ohatra mbola aloha andeha amin'izao e. Sy aloha andeha amin'izao mihitsy aloha mbola tsy hay mihitsy inona ny antony. Aloha tsika ne gasy e. Tsika mbola be antikor be dia efa mandeha foana ny antsika. Misy tahotra ihany. Ny tahotra aloha ohatran'ny tsisy fa dia mijao aloha aniny satria tsika ny ohatran'ny hoe tsy hitako e. Tsy haiko hoe ahoana ilay izany tenena anazy. Ny tahotra aloha tsisy tahotra. Aloha atao aloha ny olona aloha dia izay vao manao dia hitako ohatrany. Matahotra zany ianao? Matahotra. Inona ny antony atahoranao? Aloha za mihinana an'ilay fanafody tsotra ihany. Manina anao matahotra? Ka araka filaza hoe mampivangana rano ilay izy keo dia tsy hinana? Tsy anao anao? Tsy anao a. Soa tsara. Dia ahoana raha ohatra hoe tsy afaka mandeha raha tsy hoe tena tsy maintsy mampiasa ilay vaksiny dia ahoana? Za tsy makany an-dafy fa zahay tao Madagasikara ihany ka dia tsy manao a. Aloha zany tsy mazoto ilay vaksiny e. Satria zany ilay izy tsy hita hoe vaksiny fanefitra amin'inona na amin'inona efa taraiky koa zany ilay izy. Fa toetr'izay tsy matahotra ve madama? Efa tsy matahotra satria efa misy ilay fiarovana foana zany efa atao foana dia efa izy zany atao an-trano ao. Na misalasala ihany koa mantsy ny tsy nahitana ny filoham-pirenena ny tsena ny vaksiny tonga teto ny sabotsy teo ary sy ny santarana ny fanaovam-vaksiny. Maro moa ireo teboka tsy azo mbaliny avy amin'ny ministra tompon'andraikitra momba ity vaksiny ity. Tsy mangarahara amin'ny vahoaka ny plan national de déploiement et de vaccination izay fepetra takinda amin'ny firenena mandray anjara amin'ny Covax.
io planinina io no mandrafitra ny fomba fitantanana, ny fanomanana eo amin'ny olona sy ny fitaovana, ny famaritana ireo sikajin'olona atao laharam-pahamehana ary ny fitsinjarana ireo vaksiny azo avy amin'ny Covax. Hatreto koa mantsy dia tsikaritra fa marisarisa ny fanjakana amin'ny fanentanana sy famporisihana ny vahoaka anao vaksiny. Ny vaovao tselatra kosa indray ary dia reto avy ireo toerana fanaovam-baksiny eto Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana ny Ministeran'ny Fahasalamana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana dia amin'ny CHU HGRA Ampiafolo, CHU JRB Mpiveran-tanana, CSS Tsaralalàna, Sapa Ambomiandra no anatanterahana izany. Ho an'ireo olona dia bedika kosa dia nanivony Amady Afara Vohatra. Ho an'ny mpitandro filaminana indray dia amin'ny saina Osoa Soavinandrina izany hoe ao amin'ny OMI, dia SSM Ampaibe, Tobira Tsimandrava ary ny RTS Fiadanana no anaovana izany vaksiny fanefitry ny Covid-19 izany. Fampahafantarana miandalana kosa ao anatin'ny page Facebook Ministeran'ny Fahasalamana manomboka ny herinandro ny 17 Mei 2024 avy izao kosa ny toerana anaovana ny vaksiny ireo zokiolona 70 taona mihoatra sy ireo olona marefo izay vaksiny fanefitry ny valaretina Covid-19 izay. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nisehona tranga mampalahelo ary tsy dia fahita firy tany Kazanina Rosia androany. Fitifirana nataona tovolahy maromaro no nitarika famoizana ain'olona 12 atao amin'ity tanàna ity izay tanamponina mihoatra ny iray tapitrisa ity. Efa nisy moa ny fandraisana andraikitra nataony manam-pahefana any an-toerana atao ren'ity tranga mampalahelo ity. Mamitana amintsika izay vaovao izay ary miala ranombana teo amin'ny rindran-tsary ny Manoa Randriamalala. Araka ny tatitra vonjomaika dia olona 120 izay nahitana mpianatra 7 sy mpampianatra iray no maty vokatry ny fitifirana tao amin'ny sekoly iray tany Kazan, tanàna lehibe eo ampovoan'ny Rosia androany. Nisy namony ainy ihany koa ny iray tamin'ireo mpitifitra araka ny loharanom-baovao. Olona 2 hafa no fantatra fa naratra vokatry ity fitifirana ity. Araka ny fitantaran'ny olona na eno ny zava-nisy dia nisy fipoahana mafy sy setroka nivoaka tao amin'ity toeram-pianarana nisehon'ny loza ity. No mafisy ny mpampianatra iray tao an-toerana ihany koa izay fisina fipoahana sy basy ny refitrefitra izay. Manoloana ity zava-niseho ity dia nandray fepetra fanamafisana sy fiarovana ireo sekoly hafa teny amin'ny manodidina ireo manam-pahefana tany an-toerana. Taorian'ity tranga ity ihany koa dia nandray ny andraikiny ireo mpitandro filaminana ka voasambotra tamin'izany ny iray tamin'ireo tompon'antoka tovolahy iray 17 taona ahina olondohan'ny mpisorona tao ambadika ity fitifirana ity. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia nahitana taratasy fahazon-dalana hitazona sy hitondra basy tany amin'ity tovolahy ity. Ity farany izay nanoratra tao amin'ny Telegram araka ny tatitry ny mpanao gazety tany Rosia fa hadisoana izao tontolo izao ny ain'olombelona. Fantatra fa ity zava-niseho tao Kazan, tanàna 700 kilometatra tsy nanan'ny Moscou ity no fitifirana goavana sy tsy dia fahita firy niseho tao amina sekoly tany an-toerana hatramin'ny taona 2024 na dia nahitana fitombony aza ny herisetra izay nahavoakasika mpianatra tany an-toerana tao anatin'ny taona vitsivitsy. Manoloana ity tranga ity moa dia nandidy ny famerenana ny fijerena ireo lalàna manome alalana ny fitondrana fitaovam-piadiana ny Rosia ny filoham-pirenena Vladimir Poutine. Nanome baikony amin'ny amolavolana rafitra vaovao faran'izay aingana mikasika ny karazana fitaovam-piadiana omena alalana ho ampiasain'ireo sivily any an-toerana ihany koa ity filoham-pirenena Rosiana ity. Ny vaovao politika kosa indray ao anatin'ny toedra ramafana ny eto amin'ny firenena ankehitriny. Mipetraka ny ayain'ny mpanohitra mikasika ilay vaksiny Covishield tonga teto amintsika. Noresana atao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa androany ireo fitaovana izay azo ny mpitondra fanjakana anamboaran-dalana saingy fitaovana fitrandrana nefa izany. Farany ny kere any Atsimonosy izay toa lasa fitaovana itadiavam-bola fotsiny ihany. Ireo rehetra ireo dia taratry ny tsy faiza mitantana izay ataony mpitondra fanjakana ary tsy fahaizana mampiasa ny famatsim-bola avy amin'ny tokony ho izy. Arora ny fanidadiana nataony Ravirazafimahenina teo amin'ny rindran-tsary ny Manoa Randriamalala. Nandiso ny filazan'ireo compte fako ny fanjakana nanaparitaka fa mandainga ary tsy manana porofo amin'ny zavatra teneny ny mpanohitra. No amariny tsy marimboaka fidèle ary zara-piana nefa fa ny sara avoaka ny fiadidiana ny Repoblika ihany dia afana mitady porofo toy ny vaksiny Covishield voatonga izay ambony tany Congo ary generika na AstraZeneca. Io vaksiny io dia sisan'olona tany
RDC Congo. Zany hoe ny Congolais zany nomena dozena vaccine 1 700 000. E narisarisa zany ny Congolais vao nafantatra hoe générique na AstraZeneca io vaccine io dia tsy lany ny 1 300 000 doses. Zany hoe tsy netsasany akory zany nampiasain'ny Congolais fa teo eo amin'ny 400 000 doses zany nampiasainy zareo dia fa narisarisa izy zany amin'ny fanaovana an'ilay izy. Ny OMS mametraka hoe eo amin'ny 20 herinandro ny tokony intervalle, zany hoe ny elanelan'ilay vaccine anankiroa. Dia rehefa hitany hoe tsy ho tratrany io zany satria le campagne manomboka hitany hoe eto ny datin'ilay izy manomboka dia raha eto izy zany ianao izy dia tsy ho tratrany le olona marisarisa dia teo izy zany efa nametraka hoe tsy lanina iny 1 300 000 doses amin'io. Dia tadiavana tany afrikanina nomena an'ilay izy i Madagasikara zay gidany tamin'ny fisoratana anarana noho ny mpitondra fanjakana teto amintsika. Nareo rehetra zay nahita ny sariny iny vaccine tonga teny Ivato iny dia jereo amin'ilay fonosana fa mahita soratra tsika eo, mahita TNR tsika eo ambony dia eo ambany tsika mahita FIH. Ny dikan'ny FIH amin'ny code aéroport dia Kinshasa Congo zany. TNR zany Tananarivo, le FIH any Congo nandalo Addis Abeba satria misy ADD eo ambany. Tsy misy fanoherana botolo eto Madagasikara ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy faiza mitondra mitantana sy mijery laharam-pahamehana no misy ankoatra mizahozahoana tsy mitondra makaiza. Notsindry fidela razara-piara ny vola 200 miliara ariary avy tamin'ny mpamatsy vola izay ny 7.7 miliara ariary no fantatra nampiasana azy. Tsy araka ny tokony ho izy ny mirakitra ao anaty tetim-bolam-panjakana. Ny bana tao anaty fandarana miara-manonja androany ihany koa ny kere any Atsimonosy ny voaboasa metra iantra razafy manatsoa fa tsy faritra iray ihany no iaran'izany fa toerana maromaro ary mety hiaratsy ny toetra rara tsy misy fandraisana ndraikitra entitra dia n'izao. Raha tsy hitanisa ny zava-mitranga tolo ara faharoa any faritra Nosy, Tolaniaro, Betroka izay feno toerana arahi-maso, feno toerana ao anaty lokomena sy lokomavo. Ireo zaza enim-bolana hatramin'ny 5 taona moa no tena anairana ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'izany. Ao anatin'izany distrika amin'ny Betroka zany misy sahirana tsy mihinan-kanina zany zaza zany. Hitantsika mitrakitraky ny taolany, ny taola tratra rehetrarehetra an'ireo zaza ireo. Mikibo ngeza be, jerena le zaza raha mitrotrony reniny tsy mahavita intsonina dia mihetsika ara tsy manana ahina korona dia hetsika ara satria tena hoe tena nona. Atsifina fa nanomboka omaly ny fanaovam-bakisiny eto amintsika. 5 soroe tsy fatra ihany no misy hatreto. Raha tiana omby izany nefa tokony 10 hatramin'ny 100 ao anaty firenena ireny no vita vakisiny. Rovino vao tonga amin'izany. Hatreto aloha, zara raha misy ny fanentana nataon'ny fitondram-panjakana ho famporisiana ny malagasy amin'ny fanaovam-bakisiny. Neto Afrika koa, hitra ao anaty 3e vague, variant indiana izay efa hitsy amin'ny nosy réunion. Vonina amin'izany ve ny fanjakana malagasy? Raha mbola fomba fitantanana izao ihany no hitondrana ny firenena. Fampanao politika iray androany no nitondra ny heviny malona ny fihetsika ny mpitondra fanjakana amin'ny vaksiny tonga eto Madagasikara. Ile fihetsika sy ny fiheverana ny hafa no olana ho ity mpanao politika ity. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsany toky Ramarla. Tsy mazava malagasy hatramin'ireo olom-boafidy sy ny vahoaka malagasy ary ny mpanao politika momba ilay vaksiny Covishield AstraZeneca fa dia samy tsy mahalala tsara ny tena mikasika azy io. Tsy haintsony zany hoe fanomezana ave io vaksiny io raha fanomezana izany manome azy. Raha izany faharoa fanjakana milaza fananafatra raha ny afarana tahaka ny ahoana ny fomba nanafarana azy. Afarana tahaka ny don ve, afarana tahaka ny vidiana ve, araha ny vidiana otrina ny vidianana azy. Teti-bola tahaka ny ahoana ary tety nivoaka tamin'ny alalan'ino ny vola ny vidianana an'io vaksiny. Raha ny vidiana, raha fanomezana dia ataovy mazava hoe fanomezana nomen'olona atsika. Zay zany tokony hazava zany zay mba tsy hampirorosaina an'ilay vahoaka. Faharoa lasa mampiahiahy ny olona rehetra ny mahita ny zesta ny mpitondra. Raha tamin'ny CVO zay teto toerana dia ny filohan'ny repoblika mihitsy no nanao exemple ho an'ny rehetra fa afaka sady mitsabo
ny CVO no fiarovana ankehitriny nanafatra vaksintsika tokony baboka eo anatrehany vahoaka malagasy ny filohan'ny repoblika hoe mifona aminareo mpiray-tanindrazana amiko a fa tsy nahasitrana ary tsy nahavoaro atsika ilay CVO ka noho izany nanafatra na nividy na nangataka vaksiny sika mba ho fiarovana ny vahoaka malagasy averiko mibaboka aloha izy miaiky fa le CVO tsy mahomby faharoa ohatra izy ny amin'ny manaraka ka raha izy tsy manao roa ny lalana na izy efa vita vaksiny talohany io enao eto adalainy fa izy efa vita vaksiny ray zay faharoa na tsy matoky io vaksiny io izy fanampon'izay dia mahagaga tokoa ny fihetsiky ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta amin'ny tsy fahatongavana nanao vaksiny mba ho modely mahagaga ihany koa ny antony tsy mampikiropaka ny mpitondra fanjakana anao lara-pahamiana anao vaksiny ny mpianatra sy ny mpitatitra tamin'ny andro ny CVO mantsy ratsaivina dia ny mpianatra mihitsy no anisany mena ireny CVO ireny ka antony moambola 20 miliara ariary ny vidianana bonbon sucette fotsiny ihany saingy tamin'ity vaksiny ity dia tsy natao anaty lisitra atao vaksiny mialoha ireo mpianatra fa efa tena mibaribary ny fanaovana kolikoly sy ny kitranatrano nandritra ity fitondrana TGV ity nisy moa ny oronan-tsary ny paritaka tamin'ny tambajotra tserasera ny farany herinandro lasa teo nandritra ny fivoriana sy ny lahateny nataon'ny député iray nandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena nanehony atezerany satria dia nandefa anarana maromaro tamin'ny fifananana fidirana ho polisy izy saingy tsy nisy voaray ireo anarana ireo mamidina amintsika izay vaovao izay miala ranombana eo amin'rindra tsary ny manoha randre malala miariary tanteraka ny kolikoly eny anivon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiaradia aminy ny varany herinandro teo dia nisy pejy iray tamin'ny tambanjotra tserasera Facebook noho nizara ny lahaten'ny député iray nandritra ny fitaom-pivorian'ny antenimieram-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo anarana 12 be izao no nalefa n'ity solombavam-bahoaka voafidy tany beroro ity tamin'ny fifananana vidikana ho polisy saingy tsy nisy voaray na iray ireo olona nalefany tsy zakan'ity député ity ny hoe tsy misy voaray ireo mpianatra na vita fianarana avy amin'ny faritany fianaran-tsosy Toliara. Entana eto dia manararoatra satria iarahantsika maheno fa nivoaka fakomaly ny konkoron'ny polisy ka mba misy zatra mampalahelo any ny tenako no président commission sécurité publique mba anisan'ny ray aman-dreny na dia mbola tsy tena be taona loatra ary ao amin'ny province ny Toliara sy Fianaratsoa satria za no vice président fizafa-toa na fikambanany zanak'ampelezany faritany Toliara za no président ny fitibana amin'ny firaisankina niteraky bara ao anatin'ny province ny Fianaratsoa sy Toliara misy an'izany ka mba mampalahelo any raha misy mpianatra mianatra amin'ny université maro mitady asa manao konkoro mba manatona ny ray aman-dreny ka tonga nefany mba amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fitondrana tsy mametratra amin'ny televizany tondra ny anaran'ireny ankizy ireny mba hoentina any amin'ny tompona andraikitra voalohany any amin'ny tany filaminana misaka konkoro efa miteny azy mahay no afaka dia nady izany ara olona mpianatra université reo mba afaka manoratra mba afaka mba manana ny fahapaizany fa mampalahelo raha manome anarana 12 anao manao konkorona agent de police tsy misy afaka nanay inspecteur de police anankifito tsy misy afaka tsy mba hoe konkorona officier na commissaire ka mety hoe mety anahirana ka ny zavatra ohatran'ireny mampalahelo ka mba miangavy madame aminareo mipropelmanao tekelena kely ministre ny polisy ny gendarme miaramila ny fonction publique mba jerevantsika loatra amin'izay mba fitikenan'izay satria tsika ne solombavam-bahoaka ay zara fomba jerevantsika raha mba misy olona manatona atsika reto zandritsika zanaka reto amin'ny lafiny resaka fidirana mpiasa-panjakana zany tiako tenenina ka nitsara te eritreritra ho tonga mihitsy hoe ho dia tokony asiana ny enquête parlementaire amina résultat na concours ohatran'ireny ka mialatsy fa somary masika amin'izay zavatra afiny anankiray zay dia ankoatran'izay tokony tsy kitihana ny avantagentsika ahafahantsika ohatra ka hoe latsika be sy maro any ny fangatana le hoe any amin'ny CCI vato ny atao ny fioanana amin'izy ireo maman'ny gouvernement anao
dia tsy misy voakitika ny andamitentsika dia mba afaka manatanteraka n'izay fivoriana izay. Sesilany moa ireo kiana nataony ireo mpikirakira Facebook mahakasika ity fiara-miasa eo amin'ny mpitondra sy ny olom-bofidy ity. Toy izao ireo kiana ireo. Tena lany enatra, tsy tokony enjehana ve ity olona ity tena hoe mpanao kolikoly, tena ny tombontsoany hoe ho any amin'ny CCI, tena sao dia tokony foanana koa ary ny Assemblée nationale. Mahamenatra raha honorable hono no mahasamy teny izany, fa anga passeport na billet d'entrée ny mahafilohana fikambanana, anga ilay requêtenao tsy azo atao any ambadika any amin'ny samy anareo, afa baribary ho hitam-bahoaka zato aratsiana. Fa ngamboringary nareo nanatitra anaran'olona na demandin'olona kamanareo dia hoe ataovy afaka ireo, mpanao risoriso ity, ianao ve mba misy sainy Izao zany le hoe ho validena ny corruption ve, sofa misy étiquette ny député hoe ity député IRD, ity député TIM, fa manjary izay vahoaka no manongo tena, ny vidy olona miteniteny foana. Hatreto aloha ny député nofidinay dia mbola tsy nanala barakanay ohatran'izao, tokony mba matotra ihany fa hitany mason'izao tontolo izao ny faharatsiana. Hitako ary ny fireneko no toy izao, izany ke no tena zava-misy marina. Mba firy ny mpiasam-panjakana tena mendriky ny toerana ankehitriny, firy no tena nahay, firy no tsy natosika fa afaka tamin'ny fahaizany ao amin'ny tafika, polisy, zandary, efa ela ihany io resaka io no ento siosio. Ireo faneho-kevitra ireo dia satonan'ireo afatra 370, nataon'ireo mpikirakira Facebook izay nanabaribary kolikoly sy tsy fitandrona ny tombotsoam-bahoaka fa ny an'ny tenany manokana. Raha tamin'ity taona ity koa dia ity horonan-tsary ity no anisan'ireo niparitaka be indrindra satria dia 470 no nizara azy. Aiza zao ny biro mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco amin'ity trangan-javatra ity? Efa miariary toy ny vayakandrana ny kolikoly raha ny fanambarana ity solombavam-bahoaka ity. Raha tena vaindondra raha tokoa miady amin'ny kolikoly dia tsy tokony miandrela ny Bianco sy ireo ratsam-pitsarana manokana miady amin'ny kolikoly manokatra fanadidina amin'ny tsiraharaha ity. Finiavana politika efa tsy kajikajy politika no tokony baiko amin'ireny raha samihafa ireny, na iza, na aveza, na inona ilay olona voaroroy. Dia iny fanadadiana ina koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-nisala nanatotosa izao fampalalam-baovao izao. Samy io samy tsara ho lavitry ny aretinary tompoko lasy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.